Any Toamasina tena Mahamay ny tanàna am'izao fotoana izao na dia efa miezaka manao aintso zavatra zany mpitandro ny filaminana tena hita fa tsy voafehy ny asan'ny Jolahy ary mampitebiteby ny be sy ny maro ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nahita isan'andro tsy ampendrela mo isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary ny tonga tsy miaraba hono na mantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity arakan'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny Tsifandriampahalemana izay misy any Toamasina any amin'izao fotoana izao no tena iompanantsika atao anatin'ity vidéo ity fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto Sorodrano Saint Augustin Toliara tamin'ity herinandro ity hitany mpihaza teo amoron-dranomasina ity karazana akio volazoro na requin baleine na lehibe iray ity marina fa mbola velona soamantsara izy io tamin'ny fotoana nahitana azy ary tsy misy ratra teny aminy tsy dia matetika hita izy ity raha ny fanazavan'ireo mpanjono ary tsy mbola fantatra ny antony nahatonga azy ho tonga nanatona ny amoron-dranomasina andrasana araka izany ny fanazavan'ireo izay manampahaizana mahakasika azy ity Canada indray ny holavitry ny mpitsabo-panampy tany ivelany no nanaitra ny conseiller de l'ordre national des infirmiers de Madagascar na CONIM mahakasika ny fisian'ireo hosoka maro isan-karazany nahafahana namantatra ny fisian'ireo maro-pahaizana sandoka any amin'ny infirmier manodidina ny 400 tratra tany Canada voamarina tamin'ny alalan'ny fankatoavana ireo antotaratasy mahakasika izany teo anivon'ny CONIM sy ny tambazotra iraisam-pirenena ny holavitry ny mpitsabo-panampy ny fisiany ity tranga ity misy araka izany ny fandraisana fepetra ao Madagasikara ao amin'izao fotoana izao hahafantarana ireo infirmier sandoka ireo ka noho izany dia mailomelo ihany fa ny ratsika ilalina amin'izao fotoana izao ary maro ireo izay tsy nandalo fianarana nefa dia manana an'izay mara-pahaizana sandoka izay any Canada any amin'izao fotoana izao tranga mampalahelo avy any feno riveste avy any fantatra mantsy tamin'ity herinandro ity fa vehivavy manodidina ny 80 taona izay mipetradrery amina vila hita faty sy nisy namono miahiahy ny mpiaramonina rehefa tsy nahita azy nanomboka tamin'ny 12 aogositra ny zanany any Antananarivo sy any ivelany nanomboka tamin'iny aliny omaly iny ny zandary no nanaramaso sy ny sava ny fonenany sy ny manodidina tamin'ny omaly maraina kosa no hita faty fa nisy nandevina anaty fasika izy ary namboledolon-dratsokoko teo ambonin'ny toerana nandevenana azy midika izany fa tena efa mivadika biby ny olombelona amin'izao fotoana izao ka dia mailomelo hatrany amin'ity resaka Tsifandriampahalemana izay miseho etsiro ity fa tena mampitaitaina ny be sy ny maro ity resaka Tsifandriampahalemana ity indrindra fa ny ao Toamasina dia tena mangana fotsiny izany Tsifandriampahalemana zany amin'izao fotoana izao na dia efa miezaka manao aintso zavatra zany mpitandro filaminana hita fa tena mbola sarotra ny fehezana azy ao Toamasina nisy nanafika atao an-tranony tao ambolo madinika ny renim-pianakaviana iray izay fantatry ny maro amin'ny hoe Madame Francia na Nini raha ny voalazany loharanom-baovao dia efa avy namaky ny trano izay misy ny fianakaviany mifanila trano aminy ireo Jolahy efadahy talohan'izay lasa tamin'izany sy ny vola sy ny finday ary naratra mafy ihany koa io renim-pianakaviana io izay mbola manaraka fitsaboana amin'izao fotoana izao any Toamasina hatrany nisy nanendaka ny raim-pianakaviana iray sy ny vadiny tamin'ity herinandro ity hatrany rehefa andalana andehodiana izy ireo izay avy namonjy feretantory voavelo boiron ka naratra mafy teo amin'ny lohany sy ny masony i Crino izay 70 taona ary nodimandro moa izy ray andro taorian'izay nahavoazany an'izay velo boiron izay naratra ihany koa ny vadiny ary mbola reraka ara-tsaina sy ara-batana ihany koa ny vadiny taorian'izay vely nahazo azy izay ka noho izany raim-pianakaviana iray namoiny ainy taorian'izay velo boiron izay nahazo azy izay tena ankiriry Toamasina trano mofo no niseho ity resaka fanafiana izay nahafatesan'olona ity midika izany fa tena isan'ny faritra izay azo lazaina fa tena mahamay raha ao tamatavy ao ny ankirihiry amin'izao fotoana izao ary tsy voazao moa izany nampahamay any ankirihiry zany fa efa hatramin'ny ela io ankirihiry io dia toerana mahamay foana na antoandro io na alina io dia ahitana an'izay resaka fanafiana
fanafihana izay foana ka rehefa makany Toamasina dia mailmailo trany amin'ireo toerana izay voalaza fa Mahamay ireo fa tena ratsy ny tany amin'izao fotoana izao noho izay resaka fanafihana etsiro izay indrindra fa ny ao Tamatavy dia tena faritra mena amin'izay resaka fanafihana izay ary tsy voandroany moa no nafaritra mena any Toamasina izay eo amin'izay resaka Tsifandriampahalemana izay fa efa hatramin'ny ela sahy mitsiny ireo olon-dratsy izay manafika ao an-tranon'olona no manapoaka basy sady mandrahona ireo manodidina ka tsy misy sahy mivoaka intsony ireo manodidina rehefa maheno an'izay po basy izay ataon'ireo olon-dratsy ireo ary tena misy mihitsiny ny fitaovam-piadiana izay eny am-pitantanan'ireo olon-dratsy matoa mantsy misy izay fitaovam-piadiana mahiravaika izay eny amin'ireo olon-dratsy dia misy ny mpamatsy fitaovam-piadiana azy ireo amin'izay asa ratsy izay ataon'izy ireo ary ny tambazotrany Jolahy ao Toamasina kosa dia tena sarotra ny fehezana azy na dia miezaka azy ny mpitandron'ny filaminana ary mbola sahin'izy ireo ny mifanehitra amin'ny mpitandron'ny filaminana ka mifamaly sy mifampitifitra amin'izy ireo ka eo indrindra no tena mahasarotra an'ity ady amin'ny resaka Tsifandriampahalemana ao Toamasina ity efa hatramin'izay ka hatramin'izao ka ho anareo izay makany Toamasina dia mailmailo trany amin'izay resaka Tsifandriampahalemana izay aza dia mody alina loatra rehefa tonga ny antoerana fa aleo misoroka toy izay mitsabo mipetraka ihany ny fanontaniana amin'ilay manao hoe raha oviana marina ity Toamasina ity mba tena handro fahalemana sy mba ho afaka hiaina milamina ireo mponina ao an-tanànan'ny Toamasina ao satria raha izay resaka Tsifandriampahalemana tao Toamasina izay dia tena nihany hitatra foana izany tato ato izay indrindra fa tamin'ity taona ity dia nahitana an'izay fiakarany tahana Tsifandriampahalemana izay tsy misy toazy raha ny tanànan'ny Toamasina no resahana ahoana ny fepetra izay tokony ho raisina manoloana izay Tsifandriampahalemana izay tsy tokony ho ampiana ve nisan'ireo mpitandro filaminana izay manao fisafona any Toamasina any tsy tokony ho asiana an'ireo mpitandro filaminana ve isaky ny elakelatrano ao Toamasina ao indrindra fa ireo toerana izay Mahamay araky ny voalaza ireo mba hisorohana ny loza izay mety iseho satria maro ny olona izay tsy mahafantatra an'ireo toerana izay Mahamay ireo ka mety ho tafandeha amin'ireo toerana ireo na andro toandro zany na andro alina dia mety ho tratrany izay patsaray tsomby vava izay ka sendra ireo mpanao asa ratsy amin'izay fanafihana sy famonoan'olona izay ka eo indrindra no tokony hitadiavam-baholana manoloana an'ity trangana Tsifandriampahalemana ao Toamasina ity izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tomboko vavy misoratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahita isan'andro tompoko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa